Manolotra ny arahaba ary finaritra miaraka aminao atao anatin'ity horonan-tsary ity izay mamintona ny fidinana ifotony nataon'ny CENI tany amin'ireo faritra atsimon'ny nosy. Manara-finaritra to. Ny fidinana ifotony toy izao dia sady ahafahana mitondra fankaherezana sy manome toromarika mazava ho an'ireo rantsamangaika ary koa manao fanaraha-maso ny fizotry ny asan'ny tsinjaranaina tamin'ireo fa indrindra fotoana ahafahan'ny CENI foibe sy ireo mpikatroka ifotony mifampihaino mivantana tao toliara, iosy, fianarantsoa, ambositra ary antsirabe dia azo bangoina hotely ny vontoantiny dian'ny Filohan'ny CENI notron'ireo mpikambana ao amin'ny faritra sy ny tale isan-tsokajiny eto anivon'ny CENI foibe. Voalohany amin'izany, ny toromarika mikasika ny fanamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy izay mbola mitohy hatramin'ny 1 Mey manerana ireo fokontany rehetra eto Madagasikara ary koa fanentanana ireo efa nisoratra anarana mba hanamarina ny mombamomba azy ireo avy. Ny lehibe ny fokontany ianareo mpikambana eo anivon'ny serereo dia tompona andraikitra feno sy mivantana amin'izao asa fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izao. Raha toa ka nisy ny tantsoaka nataon'ireny zanatsika tamin'ny fitetezana tokantrano reny dia tantsoaka no nataon'ny agent recenseur hoentina hanamaivana ny asa izay ataontsika. Satria dia ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy tsy mitovy amin'ny ataontsika hoe fanavaozana isa-taona. Dia fanavaozana isa-taona dia olona feno 20 taona ihany no manampy ny anivon'ny fokontany. Ity fanavaozana tanteraka ity dia naverina ny saina daholo ny olona rehetrarehetra mafeno ny fepetra feno 20 taona miakatra ka tokony tafiditra anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ka dia eto ny tenanay dia manamafy vatsika izay lehibe ny fokontany manatrika etona fa ny CENI dia miara-miasa mivantana sy akaiky amin'ny lehibe ny fokontany na inona fandaminana izay mety misy. Faharoa amin'ny antony tamin'izao fidinana ifotony izao ny dindinika sy ny fanaraha-maso ny asan'ireo rantsamangaika ny CENI manomboka eny amin'ireo faritany na ny CEP hatrany amin'ny rafitry ny CENI ny fotony sy ireo komity mpanisam-pifidy isam-pokotany. Ka dia alao zany antsika hanao ny farahelintsika rehetra mba hanentana ny olona hoe ianao dodomy isaky ny varavarana dia asiopirofo mihitsy fa nandalovana dia rehefa tonga le fotoana ka hoe mbola tonga izy eo amin'ny bureau-ny chef fokotany ianao kosa ane efa nandalovana ianao fa ianao tsy teo hoe dia nandalo tany aminao zay dia nametraka an'ilay taratasy hoe fiantsona hoe tongavany amin'ny bureau ity ny pirofo. Ary fahatelo farany nefa tsy kely indrindra dia nisy ny fandoavana tamin'ny karama manokana ho an'ny mpikambana eo anivon'ny CLRE sy ny CEC araka ny tolo-kevitra nataon'ny toromaritry ny CENI ka nankatoavana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana mba ho famporisihana noho ny vesatry ny asa mandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. 4 miliara ariary no teti-bola natokana ho an'ireo mpikambana amin'ny komity mpanisam-pifidy manerana ny nosy na ny CLRE miaraka amin'ireo mpikambana isaky ny voamera-pifidianana eny anivon'ny komina na ny CEC 10 alina sy 1 hetsy ariary isam-pikambana ny an'ireo CLRE raha toa ka 1 hetsy ariary kosa ho an'ireo mpikambana amin'ny CEC. Mbola mitohy eny anivon'ny faritra hafa ny fidinana ifotony tanterahan'ny CENI foibe mandra-pahatapitry ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Mankasitraka anao nanjoy anay hatramin'ny farany mandra-pitafa tompoko.